ny tianambara aloha dia niatongavako eto dia nisolo tena ny madame le maire zay naniry mafy dia mafy mifanerasera amin'ny vahoaka toy izao mifanasana azy fa sainga noho ny asa mandrara azy ay mbola mitana azy ihany koa dia tsy afaka izy dia zay ny antony nahatongavako eto. Za moa ny délégué au maire ny 4e arrondissement zay akaiky izay anisan'ny tompon'andraikitra amin'ny tsena Mahamasina rehefa alaka misy io. Dia eto aloha dia faty mahita ny firaisan-kinan'ny mpivarotra sy ny délégué amin'ny tsena ao anatin'izany ao anatin'izany fikambanan'izany satria dia tena misy firaisan-kina tokoa ary mahavelom-bolo ny fiara-miasa. Vonona anolotra ny fiara-miasa amin'ireo mpivarotra ireo zany madame le maire zay soloko teny eto fa dia mampanantena ny zavatsoa amin'izany fiara-miasa zany. Inona moa ny fiara-miasa tena horesana amin'izany? Voalohany indrindra dia mikasika ny fahadiovana izay efa hita soritra milaza miara-mahita raha ohatra milaza hoe efa misy fiovana be ny fahadiovana ao amin'ny tsenany alakamisy satria efa mirava ny tsena dia tsy miandry ny pitso maraina intsony fa tonga dia eo eo dia efa miditra ny mpiasan'ny arrondissement ary tsy mialo eo na raha hatramin'ny ray maraina aza raha fitapitra madio tanteraka ny tsena. Dia anisan'ny fiara-miasa ilaina ihany koa zao eo amin'ny resaka fidiram-bola ao amin'ny tsena. Mino fa hisy fiovana betsaka mahafa koa ny mikasika amin'izay. Tsy mbola resaka betsaka mikasika amin'izay aloha fa mbola ifanantona ihany ny tompon'andraikitra amin'ny tsena sy ny tompon'andraikitra ao amin'ny commune urbaine Antananarivo. Ny délégué ny tsena ao amin'ny mpivarotra matoa mahavory olona tahaka an'izao amin'ny ezika izay atao dia mahomby zany ny fiara-miasa. Zay ny zavatra azo lazaina.